Dia ny fandarana meteo indray no miditra ao tokantranonao amin'izao alina manatitra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny taloha indray no mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny indrindra aty andrefana sy avaratra andrefan'ny nosy aty hitoetrano ny oram-baratra saika manerana ny Madagasikara ao anatin'ny 3 andro avy. Toy izao ary ny atsipiriany amin'ny mety ho toetry ny andro raha ho an'ny rapitso. Ny maraina dia isisan'ny oram-baratra ny aty Diana, Poeny sy Sofia aty anjombona kosa ny andro ny eto amin'ny faritry ny afovoantany ary sisan'izay dia andrahoana na andrahoana vitsy ny andro. Raha ho an'ny hariva kosa indray dia ifandimby andrahoana sy ny masoandro aty atsimo andrefana sy androy aty ary isitraka oram-baratra kosa ny faritra sisa fa ho betsabetsaka kosa zany ny aty Sofia sy atsimo atsinanana aty. Raha mahakasika ny maripana voavinavina ho an'ny rapitso ary dia 14 degré Celsius ny ambany indrindra hitantsika aty Avakinankaratra manodidina ny 19 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny eto afovoantany ary mihoatra ny 12 degré Celsius ny faritra sisa. Raha ho an'ny maripana ambony indrindra kosa indray dia mananika hatrany amin'ny 13 degré Celsius hitantsika eto amin'ity Antsohi aty manodidina ny 17 ka hatramin'ny 19 degré Celsius kosa ny eto afovoantany. Raha mikasa hivoaka ivelan'ny Madagasikara kosa ary ianao dia toy izao ny mety ho toetry ny andro ho andreo tanàn-dehibe sy nosy manodidina. Andrahoana ny andro any Paris, Nairobi sy Maurice, ho avy ny orana any Johannesburg. Azorana tandrifindrahoana kosa any Comores sy Seychelles, ifandimby andrahoana sy masoandro any Milan sy La Réunion ary any Bangkok dia hibalika be ny masoandro. Ny masoandrontsika ho an'ny rapitso dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 14 minitra raha toa ka iletika amin'ny 1 ora mahery 12 minitra. Izay indray ary no azonao resanao tamin'ity alina ity. Mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra.